mitoroa vavoantsoanompiana maherezariko mazotoa fa jesosy no miantsoana mivonona izao mpanompo hanambara mazava hoe fantatro zay loko dia jesosy lay mpamojiko inonina zava-mitona mifanay mampaheriana miasa seholy finona fa jesosy mitantanana mivonona izao mpanompo hanambara mazava hoe fantatro zay loko dia jesosy lay mpamojiko ianao ry mpifo mahereza fa jesosy no efa nanava ny finona no tano ateza no apiga sy fiarovana mivonona izao mpanompo hanambara mazava hoe fantatro zay loko dia jesosy lay mpamojiko mivonona izao mpanompo hanambara mazava hoe fantatro zay loko dia jesosy lay mpamojiko ZFLM Sini Radio Teny Fiainana FM 91.2 dia faly manolotra anao ZFLM folo taona RTS tsara faly miaraba antsika ry ava malala nisany amin'ny tompo nahatratra izao fankalazana ny fahafolo taona ny zanaky ny fiangonana loterana malagasy eto amin'ity tambazotra serasera ity isaorantsika n'Andriamanitra ny ananatsika izany fotoan-dehibe izany ifampizarantsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra dia hiara-mivavaka isika mialohan'ny andesin'andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra.
vavaka isika. Isaoranay ny fitiavanao ry Tompo Andriamanitra io, amezanao anay tombonandrom-pahasoavana ihaonanay mandrakariva amin'ny alalan'ny teninao. Koa dia sokafo ny fonay tsirairay zay miaino zao fandaharany zao, zay mandry zao fandaharany zao, mba hanavao ny fiainanay mandrakariva izany, ka atsapanay ny anjara fanompoana, ny antom-pisianay amin'ny maha olonao anay itonivony zao tontolo zao. De mitenena aminay araka ny fombanao ry Tompo Andriamanitro, fa miaino anao izahay. Amin'ny anaranao Kristy Tomponay nanakinana izao vavaka izao. Misaotra Tompo. Amen. Ny lohateny zao fampianarana atolotra antsika n'izao ry havana dia ny hoe ny fifoazana sy ny asa tsara. Ny fifoazana sy ny asa tsara. Voambolana anankiroa samy manana ny lanjany sy ny maha izy azy, nefa koa mifamatotra mandrakariva, miara-dalana mandrakariva eo amin'ny fiainan'ny fiangonana sy ny fiainantsika olon'Andriamanitra no mandrafitra an'ity lohateny anjarantsika ity. De ny fifoazana sy ny hoe asa tsara. Azoana manazava izany, andraisantsika lesona sy afatra ho fampiorenana sady fampahirezana, dia ireto teboka telo manaraka ireto no hifantohan'ny fampianarana. Ho resantsika voalohany manodidina ny maha izy azy ny fifoazana. Ho topazantsika maso eo amin'ny tapany faharoa indray ny amin'ny asa tsara, ary havoitra amin'ny fizarana fahatelo farany kosa ny fifoazana miaina ny asa tsara. Ka ny tenin'Andriamanitra hoentsika manorina izao fampianarana izao ry havana dia ny Koritiana voalohany 5:12, tapany voalohany amin'ny andininy 2:30, sy ny Efesiana 2 ny andininy 10. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: mifoaza tsara ary aza manota. Fa asany isika voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara zay namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika eo aminy. Amen. Ny maha izy azy ny fifoazana. Famaritana, teny tsy mba miseho na indray mandeha ao amin'ny soratra masina ny hoe fifoazana na fifoazam-panahy. Na izany aza dia saika hita manerana ny Baiboly kosa ny hevitra finosiny sy ambarany, ary sarotra tokoa ny mamaritra amin'ny fomba tokana ny hoe fifoazana na fifoazam-panahy. Arak'izany dia famaritana akapobeny amin'ny alalan'ny reto matoan-kevitra telo reto no azontsika aroso. Famangian'Andriamanitra ny fiangonana amin'ny alalan'ny fanahiny ny fifoazana. Asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina izany, ary azo lazaina koa ho fanomezany fanahy masina na fanomezana Pentekosta. Indrindra ny ambarany Joela mpaminany hoe: ary rehefa afaka izany dia handatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho. Joela 3:1 ny andiny voalohany tapany voalohany. Koa raha lazaina amin'ny fomba hafa dia ity famangian'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny zay mitondra fanavaozana eo amin'ny fiainan'ny olona ka miantraika amin'ny fiarahamonina mba amin'ny firenena manontolo ny fifoazana na ny fifoazam-panahy. Feno 720 taona amin'ity taona ity ny nisian'ny fifoazam-panahy teto amin'ny tanindrazantsika. Tao Soatanana no niatomboany zany tamin'ny alalan'ny dada Rainy Solambo ny taona 470.
avy eo ny tany manolotrony tamin'ny taona 720 tamin'ny alalan'ny Neny Ravelonjanahary. Nanaraka izany ny tany Karmalaza zay nitariny mamavolavana Germaine ny taona 170 ary ny tany Farimena ny taona 770 tamin'ny alalan'ny Dadatoa Rakototsandry Daniel. Ny fifoazana dia ny fialana amin'ny torimaso nandriana ela ka manantona ny mazava sy mandray ny mazava. Io ndray ny famaritana na roso ny Dadatoa Rakototsandry Daniel. Mifandray amin'izay ambarany apôstôly Paoly ao amin'ny Efesiana 5, ny 9 sy ny 14 izany. Fa maizina ianareo fahiny fa efa mazava amin'ny tompo kosa ankehitriny, mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Mifoazy ianao zay matory ary mitsangana amin'ny maty dia ampahazavanao Kristy. Raha manazava izany ity mpanoratra iray ry havana dia hoy izy: tsy olona ary tsy sampana ny fifoazana fa ainy mino sy ny fiangonana manontolo. Izany dia ny fandraisana ny fahazavan'Andriamanitra ka ahitana ny tsy fahamendrehan'ny tena rehefa nitarafy ny fanahy masina tamin'ny alalan'ny fandrinesana ny tenin'Andriamanitra. Mahatonga finoana ny famonjen'i Kristy izany, arahin'ny fanapahan-kevitra hiroso amin'ny fiainam-baovao. Arak'izany dia vokatry ny asan'ny filazantsara ny fifoazana. Ny zanaky ny fifoazana dia azo antsoina ihany koa hoe zanaky ny filazantsara. Zany hoe fialana amin'ny toerana nisy ianao teo aloha ny fifoazana ka miova sy mandray toerana vaovao eo ambany fitarian'ny fanahy masina. Midika izany ry havana fa ny fifoazana na ny fifoazam-panahy dia fahatanterahan'ny fanekeny batisa zay manao hoe mino an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina ka mifady ny devoly sy ny asany rehetra ary ny fombany rehetra. Ny famaritana fahatelo dia ity: ny fifoazana dia anisan'ny sapam-pikambanana iray eo anivo ny fiangonana Loterana Malagasy izay niorina tamin'ny taona 1970 ary nampitondraina ny anarana hoe Fraisan'ny fifoazana Loterana na fatatsika amin'ny fanafoezanteny hoe FIL. Tsy hoe fikambanan'ny fifoazana no natao ho anarana, fa Fraisan'ny fifoazana kosa satria mampiray, mampiombona, mandrindra ny asa mba mifanomezam-pahasoavana samihafa iainan'ireo toby lehibe telo zanaky ny FLM dia Soatanana, Ankarmalaza ary Farimena. Voalazan'ny fitsipoka fototra amin'ny fehiny fifily fa ireto avy no mambra ao aminy: ny kristiana ato amin'ny FLM, ny kristiana avy amin'ny fiangonana hafa raha vavy ao anatiny FFKM na ny fiombonan'ny fiangonana kristiana izay natokana mpiandry tato amin'ny FLM, ary ny mpanao raharaha sy ny mpiasa-piangonana. Fa adisoan-kevitra arak'izany ny fivoizana fa atokony olombitsy ao amin'ny fiangonana ny fifoazana na ny mpiandry ihany no mambra ny fifily. Tsy izany no izy ry havana, fa ny kristiana Loterana rehetra hatramin'ny zazakely vita batisa dia mambra ao amin'ny fraisan'ny fifoazana Loterana avokoa. Raha ravina izany rehetra izany ry havana dia zao no azo ambara: ny fifoazana dia ilazana fiainan'ny olona miala avy tao amin'ny torimaso mpahotana, fialana avy tao amin'ny aizin'ny ota sy ny fahafatesana, ary ny fanjakany devoly ho ao amin'ny mazava dia ny fiainam-baovao ao amin'i Jesosy. Io mambarany Mateo 4:9-12 manao hoe: ny olona zay nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita mazava lehibe, ary zay nitoetra tao amin'ny aloko ny fahafatesana no niposahan'ny fahazavana. Hoy koa Paoly apôstôly manamafy izany araka ny Kortiana 2:5-7: raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa
ny zavatra taloha ndreo tonga vaovao. Raha ireo no famaritana azo sika roso, de inandray no azo sika mbarany amin'ny maizy azy ny fifoasana. Ny maizy azy ny fifoasana. Nambaratsika tamin'ny famaritana tetsembony ry havana fa ny fifoasana dia manondro izay miaina mahavita batisa azy, miaina maha-olona no avaozy ny fanahy masina azy, sady miaina ny mahampanompo ny Kristy azy eo amin'ny fiainany andavanandro. Arak'izany, ny maizy azy ny fifoasana dia ny fijoroana amin'ny finoana sy ny mahavavolombelo ny Kristy, zay namonjy azy teo amin'ny fiainany, na dia miatrika ady sarotra aza indraindray. Misy zavatra efatra ireto ry havana, tsy azo linganina raha iresaka fohy ny amin'ny endrika isehoan'izany fiainam-pifoazana izany sika. Fiainana amin'ny fiainam-pibebahana sy fiainam-pahamasinana, manoloana ny fahalovana sy ny faharatsiana ary ny fahalotoana samihafa mianaka ankehitriny. Ny zanaky ny fifoazana dia miasona mandrakariva ilay tenin'Andriamanitra araka ny Petera 1:1, 5:10 sy 9:10 manao hoe: fa araka ny fahamasina n'ilay miantso anareo, dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondrantena rehetra, satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina aho. Ampitao amin'ny Levitikosy 2:1-4. Fiainana amin'ny fiainam-bavaka sy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Velomin'ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka isan'andro ny fiainam-pifoazana. Izany no mahatonga azy hanana fifandraisana velona amin'ny Jesosy. Tsy ara-pomba na ara-pahazarana fotsiny fa tena fiainana, tahaka ny firaisan'ny sampana velona amin'ny voaloboka, no endriky ny firaisam-piaina ny fifoazana amin'ny Jesosy, ka mahatonga azy hamoa voatsara. Jaona 5:20, 4 sy 5. Hoy mamavolavana Germaine raha milaza izany: tsy fomba Jesosy fa fiainana. Fiainana amin'ny fiainam-pitiavana sy famelan-keloka. Olo ny fitiavana sy ny famelan-keloka ny fifoasana, ka miaina amin'ilay didy mpitiavana napetraky Jesosy tamin'ny mpianany, araka ny Jaona 3:13, 9:4 sy 9:15. Hoy dada Ray Misolambo raha nanazava izany: tsy azo lazaina ho hay ny soratra masina raha tsy efa tonga fiainana. Izany hoe iainana eo amin'ny fiainana andavanandro. Tsy ny fahaizana mitory sy mandahatra ny tenin'Andriamanitra ihany tena zava-dehibe na dia sarobidy aza izany, fa indrindra koa ny fahaizana mampihatra sy miaina azy eo amin'ny andavanandrom-piainana. Fiainana amin'ny fanoratena sy fanompoanan'i Jesosy ho fitoriana ny filazantsara ny fiainam-pifoazana, ho fanasoavana ny hafa, fitezana ny marary sy ny kamboty mba amin'ny tsy manaky azy. Be dehibe ny mpanao asa soa, mpanao asa sosialy eny amin'ny fiarahamonina misy atsika eny. Miavaka kosa ny zanaky ny fifoazana noho ny fanaovantsika asa tsara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Io ny lazay ny tenin'Andriamanitra zay efa voavakintsika teo hoe fa asantsika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara zay namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika eo aminy. Mampiditra atsika iroso amin'ny fizarana faharoa izany ry havana, zay hiresahantsika ny amin'ny asa tsara. Fizarana faharoa, ny asa tsara. Famaritana, anisany matoateny azo avy amin'ny fototeny hoe asa ny hoe miasa. Araka ny Genesis 2:5-5 dia noforonina mba hiasa sy hitandrona izay voaharin'Andriamanitra ny olombelona. Ny hoe miasa dia manana ny heviny hoe mikolokolo sy manatsara hatrany, ary ny hoe mitandrona kosa dia azo dika hoe mikarakara, mihazona, miaro ny fahatsarana mba tsy ho simba. Ampitao amin'ny Genesis 3:7, 3:4, 4,
ny 2 ary ny obolana 12 ny 11. Ny hoe tsara eto dia tsy milaza azy io tsara araka ny fijeriny ny maso ety ivelany ihany, fa tsara araka ny kalitaony kosa. Tsara satria manana ny kalitao araka an'Andriamanitra. Zany hoe ny asa atao amin'ny mahalom-baovao ao amin'ny Kristy sy ny asa atao eo ambany fitarian'ny fanahy masina, ary ny asa atao mba ho fanasoavana sy ho fikarakarana ny hafa no antsoina hoe asa tsara. Azo ambara araka izany ary fa ny finoana miasa ny fitiavana no mamelombelona izany asa tsara izany, no sady enty manatanteraka azy, satria ny famonjena ananako fianananao, ny famonjena izay ivelomantsika no manosika atsika hanao izany asa tsara izany. Hoy Jesosy raha milaza azy, ny azo tsara rehetra dia mamoa voatsara, fa ny azo ratsy rehetra dia mamoa voaratsy. Mateo 7:17. Ny asa tsara araka ny Paoly. Amin'ny Paoly apôstôly dia mifamatotra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny resaka momba ny asa tsara. Dia ny fahasoavan'Andriamanitra izay miseho tao amin'ny faharian'iray ny olona ho tonga olom-baovao ao amin'ny Kristy Jesosy sy ny hazo fijaliana. Koa ny antony zany fahasoavana na ny faharian'Andriamanitra indray ny olona izany dia tsy hafa fa ny mba hanao asa tsara. Midika izany fa ny asan'ny olona amin'ny maha-olom-baovao azy dia ataony mba ho fanompoana ampitiavana izay anaovany azy. Hoy ny voalaza ao amin'ny Koritiana 2:5-9. Ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo, mba hanananareo ny ono ny rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra, ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra. Ampitao amin'ny Kolosiana 2:1-10, Timoty 2:9-7, Timoty 2:2-2:20, ary ny Titosy 2:2-7. Ny fahasoavan'Andriamanitra na ny asa-pitiavana izay namorona indray ny olona tao amin'ny Kristy sy ny azo fijaliany no mamerina ny olona ho amin'izany mahaizy azy sy ny asany zany. Mamerina ny olona mba ho solotena an'Andriamanitra, indrindra ny mino eo anivo ny fiarahamonina, eo anivo ny sehatra rehetra misy azy, ka hanao asa tsara. Noho izany, ny zanaky ny fahasoavana dia olombelona miasa sy mandray andraikitra tahaka izay nataon'ireo razabe itsika voalohany tao amin'ny sahitena faizay. Asa ho fikolokoloana na fikarakarana ny fananan'Andriamanitra zany, sady ho fiarovana sy fampanosoana azy araka izay nahariana sy nokendren'Andriamanitra taminy. Izany dia asa ho fanompoana ampitiavana ny olombelona namany, sady koa hanehoany ny voninahitr'Andriamanitra. Ny asa tsara araka ny Lotera, ho an'ny Lotera indray ry havana, dia ny finoana ny Kristy araka izay hita ao amin'ny Jaona 4:9-7, manao hoe izao no asan'Andriamanitra, dia ny hinoanareo izay norahiny no voalohany sady ambony indrindra amin'ny fanaovana asa tsara. Zany hoe ny finoana ny Jesosy no asa tsara indrindra sady mahatanteraka ny asan'Andriamanitra amin'ny olona, ka miainga avy amin'izany no azoan'ny kristiana manao ny asan'ny fiangonana. Tsy mijanona amin'izany ihany anefa, fa manao asa tsara ho fampanosoana ny fiangonana sy ny fiarahamonina ihany koa ny mino, ka nylazany Lotera fa isan'ny miazona ny fiombonan'ny fiangonana izany fanaovana asa tsara izany. Toy izao ny fanazavana omeny Lotera ny amin'ity asa tsara ity. Ny asa rehetra izay miteraka vokatsoa amin'ny namana dia asa tsara avokoa, na inona na inona. Eny na dia miteraka fatiantoka ho an'ny tena aza izany, fa misy tombony kosa ho an'ny hafa. Noatritra teny Lotera arak'izany fa ny finoana ao anatiny no mitarika ny kristiana hanao asa tsara, ka ilazany fa
tsy misy finoana tsy mamovoa tsara na asa tsara. Ho an'ny Lutera, ny asa tsara sy ny finoana dia miara-dalana hatrany satria izany no mamaritra ny fiainana kristiana manontolo. Midika izany fa ny tena fitiavana kristianina dia vokatry ny asa ny finoana, satria ny finoana dia velona, ny finoana dia mihetsika, ny finoana dia miasa, ny finoana dia manompo ny hafa. Izany no manam-porofo ny tena finoana araka ny Lutera. Mifamatotra amin'izay ambarany epistiliny Jakoba izany ry havana. Moa tsy fantatrareo ry olom-pona fa tsy vanina ny finoana tsy misy asa, fa maty ny tena raha tsy misy fanahy, ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa. Jakoba 2:2 sy 5:4. Ny fanontaniana-petraka ry havana ty hita taratra eo amin'ny fiainan'ny fifoazana ve izany asa tsara izany? Inavy reo endrika isehoan'izany eo amin'ny fiainam-pifoazana? Ho izahantsika hovaliana amin'ity fizarana fahatelo farany ity izany fanontaniana izany. Fizarana fahatelo, ny fifoazana miaina ny asa tsara. Hatramin'ny mpisahan'ny fifoazam-panahy voalohany teto Madagasikara ny taona 470 ry havana ka mandraka ankehitriny, dia tsy misaraka, tsy afa-misaraka amin'ny asa-pifoazana ny asa tsara. Io no lazaina mivoambolana hoe asa diakonaly ankehitriny. Midika izany fa manao asa tsara ho fikarakarana ny fiainan'olona andavanandro ny fifoazana, mba hahatonga ilay olona ho tafatoetra amin'izay tokony ho izy. Tsy asa vonjy-tavanandro zay atao tahaka izay atao amin'ireo traboina na sahirana izany, fa asa zay tena manala azy amin'ny fahantrany, manangana azy avy amin'izany, satria ny fitiavana agape no mibaiko ny mino amin'ny fanaovana izany. Porofo izany fa mitory ny filazantsara amin'ny olona rehetra sy ny olona manontolo ny fiangonana Luterana Malagasy sy ny sampana rehetra izay mirafitra ao aminy, araka ny vina ny FLM manao hoe mitory ny filazantsara, mijoro vavolombelon'i Kristy, mandroso amin'ny asa tsara ary mampandroso ny olona rehetra sy ny olona manontolo. Manana ny toby ho foibe toerany ny fifoazana, toerana voafidin'Andriamanitra ho foibe hampiorenana ny asany sy ho fanehoam-pitiavana amin'ny olona manontolo izany, na ara-panahy, na ara-tsaina, na ara-batana sy ara-nofo, sady ho an'ny olona rehetra tsy hakanavaka. Arak'izany ry havana, dia azo tarafina amin'ireo fanompoana samihafa tanterahina amin'ireny toby ireny ny fiainan'ny fifoazana amin'ny asa tsara na ny asa diakonaly. Ho resahintsika fohy eto am-pamaranana izao fampianarana izao ary, ny miaina n'ireo ray aman-dreny mpifoazana izany asa tsara izany, araka izay hita amin'ireo toby lehibe telo mirafitra ao amin'ny FLM sy ireo toby izay miray aminy avy. Toby lehibe Soatanana, fony fahavelony dada Rainy Soalambo, ilay rainy fifoazam-panahy malagasy, dia zao no afatra nampitainy mandrakariva tamin'ny zanaky ny fifoazana. Aoka ianareo mba hanatitra zavatra eto amiko, na vola, na lamba, fa manana zanaka tsy mitafy aho. Ilaiko koa ny vary, na mofo, na mangahazo, na vomanga, indrindra ny biby fiompy, na ondry, na vorona, sy ny sisa, satria manana zanaka maro amin'ny filazantsara. Ireo zanaka maro lazainy amin'izany ry havana dia anondroana ireo marary, ny sahirana, ny beantitra, ny mandringa, izay mila fiahiana sy fiantrana manokana. Koa dia ny fikarakarana azy ireo no endriky ny asa tsara na asa diakonaly voalohany hita tao Soatanana, ka ny fitiavany Kristy no nanery ary mbola manery ny zanaky ny fifoazana eo am-panatanterahana izany. Nanohy izany asa fanompoana masina izany
ireo mpiara-miasa tamin'ny dada ray ny Solambo tamin'ny alalany iraka. Hoy Ngahy Tinem, misionera niasa tao Sotanana ny taona 3,700 hatramin'ny taona 4,700. Ny iraka mandeha mitory ny filazantsara dia mahita olona mahantra koa any amin'ny tany aleha rehetrany. Dia entiny ireny fa samy ataony ny mamonjy ny maniara-panahy sy ny reraka rahatena. Koa isa-taona izy dia mitondra mahantra, jamba, mandinga, kamboto, olo-mosarena tsy manatia, velomina ao Sotanana ireny, araka ny fanapahan-kevitra tamin'ny 10 Aogositra 4,700. Etika ny diakonia mampiavaka ny Sotanana ihany koa ny asa piraisana, fiaraha-mientana, na asa tanamaro amin'ny fambolena, fanaovana brika ho an'ny lehilahy ary tao zavatra toy ny zaitra ho an'ny vehivavy. Sady etrena ihany koa ny fizakantena ny toby eo fandraisam-bahiny izy io, no kendrena ho fizarana fahaiza manao sy traikefa ho an'ireo olona tezaina ao amin'ny toby. Dia afaka manangana kooperativa hiatrehan'ny fiainana izy ireo rehefa miverina any amin'ny toerana miaviana. Tena dingana lehibe ho amin'ny fampandrosoana izany havana. Ho an'ny Sotanana manokana dia atao ihany koa ho fitezanany marary ity asa piraisana ity, satria midika hoe fa famoahana demonia amin'izy ireo sahady ny fitondrana azy hiasa na hamokatra. Izany indrindra no ilazana ny asa piraisana ho asa-panahy koa. Fampianarana ny olovaina tamin'ny ray aman-dreny ko enti manodina ny asa fanompoana ihany koa ny amin'ny voatsinapy na ny varin'i Jesosy. Fanokanana voambary ray sotro isaky ny handrosaka hahandro, ka tsy azo hanina fa angonina amin'ny kitapo kely. Rehefa bebe ny voangona dia terina miaraka any am-piangonana ary avadika ho vola ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Fiainana amin'ny fizakantena sahady tao amin'ny toby izany ry havana, teo am-panatanterahana asan'ny fifoazana vokatry ny pratika mahomby izay nampiara ny dada ray ny Solambo ity resaka asa tsara ity. Toby lehibe Ankaramalaza, endrika efatra no azo lazaina fa nisehoany asa tsara na ny asa diakonaly nataony mama Volavana Germaine, fantatra amin'ny anarana hoe Neny Lava. Voalohany, ny fitezana sy fiahiana feno ireo marary nainty ny fianakaviana. Faharoa, ny fanarenana ireo tanora maditra na nania. Fahatelo, ny fikarakarana sy fanomanana ireo zanany mba hanana tokantrano. Ary fahaefatra, ny fiantohana tamin'ny zavatra rehetra ireo olona tao amin'ny toby toy ny sakafo sy ny fitafiana ary ny karatra. Najoro ny lakozia be mba hahafahan'ireo madiniky ny tompo tao amin'ny toby reo hiara-misakafo ampifaliana. Marina fa tsy visy tamin'ireo tanora no tezainy mama no nahazo vatsim-pianarana ho any velany, ka tonga olona sangany sy ambony teo amin'ny fiangonana sy ny firenena. Tena didy mavesatra dia mavesatra tokoa izany. Nefa Jesosy izay nanorona ny toby mihitsy ry havana no manohana, miantoka ary mandray an-tanana ny zavatra rehetra. Noho izany dia samy nitoroan'Andriamanitra hevitra ny olona mba samy handray anjara mavitrika amin'ny fanohanana ny toby sy ny asa tsara natao tao. Samy tery hampanahy nandray anjara mavitrika ny ray aman-dreny ara-panjakana sy ny kristiana maro na teto anivon'Nosy izany na ireo tany ampitan-dranomasina. Maro ny fikambanana najoro, tonga fiasana manohana ny asan'ny fifoazana tao Ankaramalaza toy ny fikambanana manolotsoa, vehivavy majoto, fikambanana tanora ny fifoazana manohana ny toby lehibe Ankaramalaza. Azo ambara fa ny etikany zany asa tsara nataony mama izany dia reto: tsy baikoiny any velany na baikoinizana iza, fa miainga avy ao anatiny no izy onena ny olona. Tsy mila takalony natambiny tahaka ny asa tsara ataon'ireo fikambana resa-pirenena maro amin'izao fotoana izao, fa ny fitiavan'i Kristy tokoa no nanery azy. Mitsinjo ny sahirana no sady mampiasa ny manan-katao sy
hikarakara sy fianohana ka mampifandray ny mahantra sy ny mpanan-karena. Izany no tena herin'ny fifoazana tamin'ny androny mama, satria manoana-pitiavana ny misionona ny toby ireo mpiara-miasa taminy zay nahazo fitahiana manokana avy tamin'i Jesosy. No tsindriany ty ray aman-dreny ty ry havana, fa rehefa manolo tena ho an'i Jesosy ny olona dia tratra ny tanjona zay tia nahatongavana eo amin'ny asa tsara na eo amin'ny asa diakonaly. Zany hoe ny fanoratena ho an'i Jesosy no fanalahidy ny asa tsara. Tsy avy amintsika izany ho izy, fa izany asa tsara izany dia toy ny feo mibitsika avy amin'Andriamanitra ao anatin'ny olona ka manery ny olona hijery sy hiahy ny hafa. Tsy misy asa tsara vita nefa hoy mama raha tsy miaradia amin'ny Jesosy isika. Zany indrindra no nanesika azy, nanosika azy andray anjara mavitrika tamin'ny fampandrosoana ny fiangonana sy ny fiarahamonina ary ny firenena tamin'ny alalan'ny asa tsara. Toby lehibe farimena. No ny faratsy lalana makany farimena dia mitoby amboy mahazo no ny dododoan'ny olona mitondra ny marary. Zany hoe misy fifamatorany akaiky amin'ny toby lehibe farimena ny toby amboy mahazo amin'ny tsirabe, satria ao ihany koa no ivondronandreo asa diakonaly na asa tsara izay navela ny dadatoa Rakoto zandry Daniela ray aman-dreny toby lehibe farimena. Ny taona 770 no niorina ny toby amboy mahazo, iray taona taorian'ny farimena. Tao no niorena ny tao toeram-pitezana na fikambanana be antitra sy tsy manan-kiahy ary marary maro, ka nosokazina ho hospice voalohany teto Madagasikara zay nahazo fankatoavana tamin'ny fanjakana ny taona 870. Mitohy mandrakakehitriny izany fikarakarana ny sahirana izany, ka ny fivoriam-piangonana rehetra tanterahan'ny fifily isana amboaratonga manerana ny synodam-paritany avaratry mania dia tsy maintsy anokanana rakitra anoanana izany asa diakonaly zany. Marina fa misy karazany roa ny ondrokelin' Jesosy karakaraina ao amin'ny toby amboy mahazo: ny marary zay mianto-tena miaraka mihavany ankilany, ary ny mahantra izay entohana manontolo an-daniny. Hiatrehan'ireo marary ireo sy ny mpitondra azy ny andavanandro-piainany amin'ny ho avy, dia izaina ny mampiofana mampianatra azy ireo momba ny famokarana, momba ny taozavatra. Anisan'ny sorotr'asa diakonaly ho an'ny fifily sy mpaminy ny fitondrana ny marary sy ny trabonzy azy. Kendrena tsy ho fitezana ara-panahy ihany no atolotra azy ireo, fampianarana manjaitra na mambolianana koa mba hahatonga azy ireo hamokatra. Ireo rehetra ireo dia tanterahina amin'ny alalan'ny asa piraisana, satria ilay masirasira tany soa tanàna dia niely ka tonga tany amin'ny faritra vakinakaratra ihany koa. Izany hoe asa diakonaly mitondra ho amin'ny fampandrosoana no kendrena. Tsapan'ireo tompona andraiky ny fifoazana ao amin'ny toby, fa mora taizaina kokoa ny marary rehefa misy asa na aktivité ampanaovina azy ireo. Koa rehefa salama izy ireo ka miverina any amin'ny toerana dia manohy manatanteraka izany ary vatsiana masomboly mba hampiasainy. Feny sady hafatra. Miara-manaiky isika fa tena fanomezana sarobidina atolotry ny tompo ho an'ny fiangonana ny fifoazana na ny fifoazam-panazy. Izany indrindra no ilazana fa andry ny fiangonana ny fifoazana. Asa ny fiangonana sy asa ho an'ny fiangonana no ataony araka ny fanomezam-pahasoavana manokana no raisiny tamin'i Jesosy. Ary tsy amin'ny teny ihany zany, arak'izay fanambara teo, fa amin'ny asa indrindrandrindra koa. Azo lazaina fa tena aina sery mamelona ny fiangonana ny fifoazana, sady fitaovana miantoka ny fitarany ambainday ny fanjakan'Andriamanitra eto amintsika. Hoy pastora Rivo Ratsakanray ny raha milaza izany: ny fifoazam-panahy izay nitranga sy mbola mitohy eto Madagasikara dia azo lazaina ho nanana ny fiatraikany teo amin'ny fiangonana Luterana Malagasy, nanome aim-panahy
sy fitomboana lehibe ho an'ny fiangonana izy. Naneo ny faharesendahatra tao anatiny momba ny fifoazana ihany koa inga Sigmund Endlan, misionera norvegiana mpanoratra tantaran'ny fiangonana, ka niloabava hoe tsy hailazaina ny lanja ny fifoazana ho an'ny fiangonana tamin'ireny taona ireny. Teo aloha ny fivavahana kristiana dia noraisiny maro ho karazana fivavahana izay nianarana tamin'ny vazaha fotsiny. Amin'izao anefa dia nanjary tsapany fa ho an'ny tenany sy ny fiainany tokoa izany. Ry zanaky ny fiangonana loterana malagasy, inoy ny afatra tolotra anao amin'izao fankalazana ny fahafolo taona. Aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Asa tsara mifototra amin'ny asa-panavotana nataony Jesosy no ilain'Andriamanitra iainantsika, toy ny ainan'ireo ray aman-dreny mpifoazana teto amintsika. Lova sarobidy navelan'izy ireo ho ahy sy ho anao izany. Tadidio ary fa izay mahatsapa ny asarobidy ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany ihany no tena mahajoro amin'ny mahazanaky ny fifoazana azy. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no namoazany antsika hiala amin'ny torimasom-panahy vokatry ny asany fanahy masina. Ny fahasoavan'Andriamanitra ihany koa no mampitoetra tsara antsika hifikitra amin'ny finoana an' Jesosy, sady mampaharitra antsika eo amin'ny fizoroana ho vavolombelon'i Kristy amin'ny fiainana ny asa tsara. Koa ingane isika tsy andraraky ilombian-doha, fa tena ho vavolombelona mahatoky tokoa amin'ny teny sy ny fitondran-tena, indrindra amin'ny asa tsara. Ho tena fanasina sy fahazavana ka samy hanefa ny anjara birikiny ho amin'ny fampandrosoana sy ny fanitarana ny ambainday ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity nosy malalatsika ity sy ho anivony zao tontolo izao. Ho an'Andriamanitra ireriany eny ny voninahitra izay fa azy hatramin'ny taloha indrindra haharitra mandrakizay. Amen.
Tsika toshiny manodidina efa ianao ve ny vaovao tonga ilany andrasantsika atriny ela Zindrakira ara-pirazany tsara miavaka ho toto sany antsaminon'ny Kristy avy amin'ny FLM Masona tao izany dia ho tanterainao amin'ny akany polisista Tanambao io alahady fa fitony volana novambra raiky amby roapolo sy arivo avy izao amin'ny rora sasany tsy diso vidim-pidirana 2 arivo ariary fanasana ray alina ariary ho an'ny olon-droa amboarana ny programanao fa ase manokana no manina ho anao io zay hanehoana ny hira nahafantaranao ny amekry hatram'izay sy ireo hira vaovao sambasamba toy ilay ka hararoty keny hararotiny ano tongava maro fa mikry manao raha io olay empanay ho azonao mifamponaretana tsy o lasakano zay keny Rakotonirina Hertsina Ludovic no anarako ansoiny namana mpiara-mianatra promotion hoe Ludovic na Dovic. Koa dia nomen'Andriamanitra ny talenta amin'ny resaka tao-trano. Ny anarana moa zany fa le lasa ara ao anaty misy le resaka architecture, le en tant qu'architecte zany. Soa ho asika rehetra ho amin'izay resaka mozika zay tena ampiasa an'io talenta io ho fanompona, ho fanaovana ny asa tsara, ho fanehoany mpitiavana ny mpiarabelona sy ny mpiara-mivavaka.
Fisanino pianati Cristi La via la sia Fisanino pianati Cristi